Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray ary manasantsika hatrany hanaraka ny ten'Andriamanitra tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika. Tem-piandohana dia mirary ny soatrany ihany koa ho anisa tokantrano tsirairay avy mba ho herinandro mba hampitahiana sy fahasoavana hatrany any. Aloha handirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrisan-danitro mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay. Misaotra ray ao izay manome zavatsoa anay tokoa ary eto izahay andray ny tenao ihany koa dia mangataka aminao hanazava izany araka ny sitraponao aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fanantenana amin'ny fotoan-tsarotra. Ny fiafaran'ny fotoam-pitsapana ny olombelona dia arahan'ny fotoam-pahoriana izay tsy mbola nisy toy izany izy ny ten'Andriamanitra tsy izay nisiany olombelona teto tany. Ny Apokalipsy 1:20 dia milazalaza loza fito farany izay alatsaka amin'ny tontolo ratsy. Ho voaro amin'izy ireny anefa nivoaka an'Andriamanitra toy ny lozananjo tao Egipta ihany koa. Marioa ny fampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Daniela hoe amin'izany androizany dia hovonjena ny olonao izay hita voasoratra ao amin'ny boky. Azo antoka fa io ny boky ny fiainana. Raha tsy mivadika amin'i Jesosy isika dia tsy ho vonoina tsy ho eo amin'ny boky ny fiainana ny anarantsika. Amin'ny fotoanan'ny fahoriana ny vahoaka an'Andriamanitra dia hanana fifandraisana lalina amin'i Jesosy ka tsisy n'inona novan'izany. Ny fanirian'izy ireo ambony indrindra dia ny hampifaly azy amin'ny zavatra rehetra mba ho madio tahaka azy amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina. Tsy nisy n'inona ratsy tao am-pony Kristy ho setry ny famitahana ny Satana. Afaka maneho an'izany lafiny amin'ny toetran'izany ihany koa isika. Ny olona sasany dia diso ny hevitry ny hoe mandalo fotoan-tsarotra tsy misy mpanelanelana. Natsaratra ny fanelanelana nataony tao amin'ny fitoerana masin'ny lanitra Jesosy rehefa samy nandray fanapahan-kevitra farany ho an'ny tenany na hanohitra azy ny tsirairay. Saingy tsy midika izany fa gorery isika mandritra ny vanim-potoana io hiantehatra ka hoe hiantehatra amin'ny herintsika manokana. Manome toky antsika Jesosy fa ahomba antsika mandrakariva izy. Matoky ny finoana na dia tsy mahita ny mino aza na dia mirodana aza ny tontolo manodidina antsika. Ary mandritra ny fotoan-tsarotra dia hiamatanjaka ny finoantsika. Hitomby ny faniriantsika ny mandraka izay ka ny an'ny faniriantsika dia ny aina miaraka amin'ny Jesosy mandrakizay. Noho izany dia alao hery ary manomboka izao isika efa misantatra an'izany hetaheta ny amin'ny fandraisana hery mba ahafahantsika mijoro amin'ny fotoan-tsarotra izany ka anisan'izany fandiniana ny ten'Andriamanitra sy fandraisana ny famindram-pona isan'andro ary irina ny fanahy masina ny ampitombo ny hery izay fananantsika tsirairay avy. Amen. Riranay tsara indrindra mbola ve-pisaoranao zahay ny amin'izany tenao izany. Misaotra reo izay manome zavatsoa anay tokoa ary mangataka aminao izay mba ho eo aminay mandrakariva ianao ary aoka tsy handalo fotsiny ihany izany teny izany fa ho vady fantsiky ny fiainanay ka naiza misy anay dia tombo finoana aminao mandrakariva zahay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.